olona telo nanohatra an'Andriamanitra ary nahazo azy. Tsy resaka tantara fotsiny ity fa fampitandremana ho antsika rehetra. Maty avokoa izy telo. Voalohany Thomas Andrew, izy nanamboatra ny sambo Titanic. Dia hoy izy hoe mino ve ianao fa iletiko ity sambo ity? N'Andriamanitra aza tsy afaka handetika ny samboko. Hitantsika ny toy ny tantara. Ny faharoa Yuri Gagarin, olona nakeny amin'ny espasy teny amin'ny tsy taka-maso voalohany. Rehefa teny amin'ny espasy izy dia tsy nahita an'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe tsy misy Andriamanitra satria tsy nahita azy taona vitsivitsy taty aoriana. Maty izy vokatry ny loza. Ny fahatelo Tancredo Neves, candidat hirotsaka filoham-pirenena. Dia hoy izy hoe raha mahazo vato 10 hetsy dia n'Andriamanitra aza tsy afaka nakana anaty io filoham-pirenena. Raha iandro talohany nafiloha azy narary mafy izy dia maty. Hoy ny Baiboly, Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Raha sitrakao dia sorato eo amin'ny commentaire hoe Tompo aza vela hiavinavina ampio anetry tena. Raha nafinaritra anao ny video dia manasa anao izara ary iabone ny peditsika satria isan-kerinandro izay mamoaka video tahaka izao tahina mihoatra tompoko.